Salama tompoko fanontaniana izay manitikitika ny fisainantsika maro ankehitriny manao efa maninona ary no tonga ratsy ny fiarahamonina izay misy antsika tsy tahaka ny tamin'ny andro taloha ny olona dia mahay mifanaja tsara, mahay mifankatia tsara, mahay mifanampy tsara, mahay miara-monina tsara. Fa amin'izao fotoan'izao ny olona dia toa tonga kizitina, toa tsy tohinana koa dia miafara amin'ny adiny ny zavatra anankiray eny fa na dia ny mpianakavy faran'izay mifanakaiky indrindra aza toa efa tsy mahay mifanaraka sy mifampiaintsony amin'izao fotoana ifampiresantsika izao inona ary no antony sy zavatra mety miafina ao ambadimbadika izany rehetrarehetra izany andeha ovaikitsika ny tenin'Andriamanitra ahafahantsika mahafantatra hoe inona ary no antony izany rehetrarehetra izany. Timoty faharoa toko fahatelo andiny voalohany hatramin'ny fahasivy no ovaikitsika somary ovakiko aingakaingana kokoa izy tia ho zaraintsika anankiroa satria mizara roa mazava ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra eto eo amin'ny andiny voalohany hatramin'ny fahaefatra dia milaza mazava izy ny amin'ny endriky ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny izany hoe zavatra iainantsika eny amin'ny andavanandrom-piainantsika eny ary manomboka amin'ny andinina fahatimy hatramin'ny fahasivy dia milaza ny amin'izay endriky ny fiarahamonina eny anivon'ny fiangonana na ny toe-panahy-mpino aty amin'ny andro farany. Eno tsara nefa fa izao no anambaran'ny tenin'Andriamanitra azy ary tsy tongatonga ho azy zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina fa zavatra efa voalaza mialoha ela be tato amin'ny Baiboly. Fa koa fantatrao izao fa any am-parany any dia isan'andro mahory ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavinavina, mpiteny ratsy, tsy manora isireny, tsy misaotra, tsy manaja izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahompo, loza be, tsy tia ny tsara, mpamadika, kirina, mpieboebo, tia ny fafinaretana mihoatra noho ny fitiavany an'Andriamanitra. Eo amin'ny andiny voalohany hatramin'ny fahadimy izay dia toetra hitantsika mampiavaka ny fiarahamonina misy ankehitriny antony mahatonga ny fiarahamonina miaina tamteraka ao anatin'ny faharatsiana, famaizinana tanteraka io satria izany no zavatra misy ankehitriny ka aza atao mahagaga. Tsy azo avaiko tsirairay tsonga mandika an'ireo satria azosika tsara mihitsy ny dikan'izany hoe olona tia tena, tia vola, mpandoka tena, mpiavinavina, mpitendra, tsy manora isireny, tsy misaotra, tsy manaja izay masina. Aitsika angamana zany tsy mila fanazavana be tsona. Andeha toizantsika avetrany amin'ny andininy fahadimy ino tsara indray fa ity no toetra ampiavaka ny mpino sy ho hita eny anivon'ny fiangonana ho an'ny olona efa mpivavaka manomboka eto amin'ny andininy fahadimy eto. Manana ny endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra nefa nandany heriny. Ireny koa dia alaviro. Isan'ireny izay misokosoko miditra ny an-tranony sasany ka mahalasa ho babo ny vehivavy adaladala, vesaran'ny fahotana entiny ny filana maro, mianatra mandrakariva nefa tsy mety mahatratra ny fahalalana marina ary tahaka nanoeran'ny Jana sy Jambrany Mosesy no nanoeran'ireo koa ny fahamarina. Dia olona maloto saina sady tsy manam-pinoana marina kanefa tsy androso intsony izy fa ny adalany dia aseho amin'ny olona rehetra tahaka ny an'ireo koa. Izany ny zavatra misy any amin'ny fiangonana maro ankehitriny. Fa miresakitsika eto hoe fiangonana dia tsy ireny trano be ireny koa fa isika tsirairay avy zao izay efa tonga kristianina. Inona tsara nambaran'ny tenin'Andriamanitra teo hoe manana endrika ozy izy manana ny endrika ny toe-panahy araka an'Andriamanitra nefa mandany heriny. Izany hoe olona mino fa misy an'Andriamanitra olona mivavaka izy isaky ny alahady ohatra isaky ny sabotsy sy ny sisa kanefa mandany herin'Andriamanitra. Ohatra hoe manatrika olana kely izy eo amin'ny fiainana dia ohatrany tsy mino hoe vitantsika mivavaka, ohatrany tsy mino hoe hivaty olana ity fa aleo mitady fa olana hafa, aleo manome vola ry amin'ny fitsarana ry, aleo mitady hoe olona hafa nampy antsika amin'ity olana ity. Mino an'Andriamanitra izy saingy kosa mandany heriny. Misy olona ohatra manao asan'Andriamanitra goavana, misy mpanompon'Andriamanitra ampiasain'Andriamanitra goavana, ampiasain'Andriamanitra manao asa goavana, hita maso hoe tena tena fakakana be kanefa miahiahy amin'ny ohatrany tsy mino an'iny ava ohatra mampisalasala. Mandany herin'Andriamanitra nefa izy mino ny fisian'Andriamanitra. Toe-panahy izay mpiavaka ny mpino zany aty amin'ny andro farany. Mararaka izany ihany koa sandreny ozy izay misokosoko miditra ny an-tranony sasany ka mahalasa ho babo, ny vehivavy adaladala. Zany zavatra maro isan-karazany misy ankehitriny. Inona no hitantsika eto amin'ny Facebook eto rehefa misy mpitory-teny eto mivoaka dia tsara tarehy, tsara endrika, tsara bika sy ny sisa dia inona no ifandrombahan'ny olona tena bôgôsy kosa tena dia inona zany mampiavaka an'ilay lasa hoe le tory-teny tsy hitan'ny olona, tsy
tsy ilay toriteny loatra no mahalinan'ilay olona fa ilay olona bôgosy dia lasa tafalatsaka tafaroboka anatina fijangajangana akamaroana lehilahy na vehivavy dia tahaka izany mihitsy iny mandeha mitoriteny mandeha miditra ny trano ny mpitoroteny manao portaporta ina zavatra misy ihany lasa mianjera anatina resaka filana anatina resaka fanadalana vadin'olona anatina zavatra tsy manjary maro isan-karazany nefa ny andeha hitoriteny no alehany amin'io zavatra misy amin'izao fotoana iainantsika izao zany voalaza ny baiboly mazava ato toisantsika ihany ny andininy fafito mianatra mandrakariva ozy nefa tsy mahatsatra ny fahalalana ny marina zany koa ny zavatra misy ankehitriny mianatra ny olona tia baiboly ny olona tena hoe tia mihaino toriteny ny olona kanefa tsy mety mahatratra an'ilay fahamarinana mihitsy tsy mety mahatratra an'ilay marina mihitsy zany ny zava-misy ankehitriny tsy asiantsika ady hevitra be ngamba zany satria rehefa misy mba mitoro ny marina sy mahitsy dia tonga tsy izany azao ny tena ilasa be ady hevitra be fotsiny anka ilay tena marina satria ny tena marina mantsy amin'ny ankapobeny dia tsy zakatsika mihaino azy ka alohantsika mihaino an'ilay zavatra safosafona milamindamy zay mahatonga atsika tsy hahatratra an'ilay tena tanjo ny fahamarinana mihitsy eo amin'ny fiainantsika satria le moramora sy malefadefaka ihany no mety amintsika toizantsika ihany amin'ny andininy fahavalo tahaka nanoerany jana samby raha mosesy izy no anoerandreo koa ny fahamarinana dia olona manoto saina sady tsy manam-pinoana marina zany ny zava-misy eto ankehitriny nasamitsika eto amin'ny pazy eto ara dia mahita an'izany izay zavatra rehetra alefa ka tsy metimety amin'ny sainany sasany sy ny fahitan'ny sasany azy dia tonga dia diso tsy mety aminay tsy inona ny tena marina amin'izy tsy mahazaka an'ilay fahamarinana dia faly ny anohatra avetrany fotsiny nefany raha jerevantsika ny baiboly raha tena mamaky baiboly ny atsika raha ny tena marina fantatritsika tsara ina moa ny zavatra tokony hotoerina sy ny tsy tokony hotoerina fa maninona matoatsika manohatra an'izy amin'ny akapobe n'ilay zavatra toerintsika amin'io dia tsy dia tena isika hitsoro amin'ny fahamarinana loatra akory fa isika tsy mahazaka an'ilay fahamarinana mihitsy manaraka anjamba amin'ny fotsiny an'izay fampianarana hitantsika fa maivamaivana sy tsaratsara tiatsika hoarana andininy fa sify kanefa tsy androso intsony izy fa ny adalany no ade aseho amin'ny olona rehetra tahaka ny an'ireo ko tsy androso intsony izy ity ny tena zavatra mampitahotra amintsika fiangonana isika tsy afaka ny androso intsony mihitsy satria manina tahaka ny hoe bloqué amina niveau anankiray ny fahafantarantsika ny fahamarinana amin'izao fanompoana sy fanarahana an'Andriamanitra izay anetana ko antsika pino rehetra mihitsy ny amin'ny hoe mahereza tompoko mamaky baiboly mahereza mamaky baiboly tena leonao raha mahery mamaky baiboly au lieu de hoe mahery mientory teny samy hafa be mihitsy rehefa mahery mamaky baiboly ianao rehefa tafiditra anatin'ny fisainanao daholo ny ambaran'ny baiboly olona mahafantatra fahamarinana ambony be mihitsy ianao zay fa rehefa ianao ka mamaky baiboly fa tia mihaino toriteny dia fantaro tsara fa ambany be ny fatakaranao ny tena fahamarinana zay ngambany no famparezana fohy anoentina tamintsika amin'ny ity anio ity ary samiary hotahy n'Andriamanitra veloma